Mafana de mafana ny toedrara o Toliara amin'izao fotoana iresantsika izao. Nosamborina ny colonel Fanapera no ny raharaha fanoherana ny tetikasa base Toliara. Ora maromaro talohan'io anefa efa nanao fanambarana ny avy tao amin'ny OMC izay nozaraina tao amin'ny pejin'ny préfecture ny Toliara hoe andrefepetra manoloana ny fihetsiketsehana tsy nahazo andalana izay ataon'ireo manohitra ny base Toliara ny OMC. Dia iny tokoa fa nosamborina ny colonel Fanapera io arivariva io ora vitsivitsy taoriny fanambarana izay nataon'ny préfecture ny Toliara. Mbola tsy mijanona hatreo ity toedrara ity fa mbola nampiororoan'ireo pomba ny fitondrana ity ihany koa ny mpanao gazety ao Toliara no izy mamoaka mivantana ny tena toejava misy ao Toliara. Ndao arahantsika ity toedrara ity. Nozarainy solombambahoaka sy teny Randrena Solonieko tao amin'ny page Facebook-iny ity vaovao mahakasika ny fisamborana ny colonel Fanapera. Tsara ihany raha arahantsika ireo commentaire vitsivitsy amin'ny ity publication izay nataony sy teny Randrena Solonieko ity. Hoy ity mpanao commentaire ity hoe mba miboala ianareo député ajaina mba ho hitan'ny vahoaka izay taritinareo. Fa efa entsaka mahita publication anao avao izahay. Mila anao mba ho namanay mitolona fa manantena anao izahay fa ho diso fanantenana tahaka ny tamin'ny C11 iny misaotra tompoko. Ataoko ngamba fa misy teny adino eto. Azo eritreretina hoe fa manantena anao izahay fa tsy ho diso fanantenana tahaka ny tamin'ny C11 iny misaotra tompoko. Ohatrohatr'izay angamba ny tiany mpanao commentaire ambara. Ao avao anareo tsy miboaka hiaro vahoakareo. Ino mba fepetra ho raisinareo amin'izao? Hoy ity mpanao commentaire iray ity. Baba toy lahy amin'ny Facebook atoa avao. Mila anao ny tanànantsika toy monsieur honorable. Ia miboahy monsieur le député fa raha toy ikivonta. Le olona tena matanjaka sy vrai olobe io tsepainareo io e. Nataony tao anatin'ny entre parenthèse hoe le vrai colonel. Lasa vavabe ato sisa le député fa tsy mahasaky midina sur terrain. Mba miavia ia député fa mafana raha toy. Zany hoe tsy afaka hovakitsika ny commentaire rehetrarehetra fa amin'ny ankapobeny dia saika miantso ny fidinan'ny sy teny Randrena Solonieko ifotony ny ankabetsahany mpanao commentaire fa indrindra fa ireo avy ao Toliara. Satria eo ny maha député Andriamatoa sy teny Randrena Solonieko voafidy tao Toliara, eo ihany koa maha lehibe ny mpanohitra azy manerana ny Madagasikara indrindra fa eny anivona teny meram-pirenena. Zany hoe ilaina de ilaina ny fidinan'ny sy teny Randrena Solonieko ifotony hoy ny mpanao commentaire fa tsy ampy ny fanaovana publication atao amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Saika mitovitovy amin'ny fanehoan-kevitr'ireo mpanao commentaire ihany koa ny publication izay nozarainy Keron Idéal Son tao amin'ny page Facebook-iny. Hoy izy hoe mila anao président sy teny Randrena Solonieko hidina ny fotony ihany. Mila mitsangana anao monsieur le président fa tsy rary ny sasy izao. Tsy miantefa misiteny irery ihany ny publication izay nataony fa mivantana amin'ny préfet sy monsieur le gouverneur any amin'ny faritra atsimo ity publication izay nataony ity satria ny préfet sy ny gouverneur dia efa mivarom-panahy, efa tsy malala afa-tsy izay tombotsoan'olom-bitsy. Nanamafy Keron Idéal Son fa tsy misy resaka politika no antony mampijoro ireo olobe sy ireo ray aman-dreny manohitra ny tetikasa base Toliara fa no ny fitiavan'ny tanindrazana, no ny fitiavan'ny ainy sy ny taranaka faramandimby no mampijoro azy ireo. Fa ny mampalahelo dia afangaron'ny préfecture sy ny monsieur le gouverneur ho izy amin'ny raharaha politika ity toedrara ity, nefa dia tsy misy idiran'ny politika ny haikely aza fa no ny fitiavana tanindrazana, no ny fiarovana ny taranaka faramandimby no antony mampijoro azy ireo, hoy Keron Idéal Son tao amin'ny page Facebook-iny. Maro de maro ny fanehoan-kevitra mitovitovy amin'ireny fa ireny ihany no arahantsika. Marina eto fa mbola manohitra nyity tetikasa base Toliara ity ny solombambahoaka Tinoka Roberto, pomba nyity fitondrana ny Rajoela ity, pilelaka nyity fitondrana ny Rajoela ity. Raha ny fanambarana izay nataony tamin'ny 724 no arana. Ankehitriny moa mbola tsy nitsoahany io resaka izay nataony manohitra ny base Toliara io, zany hoe mbola azo eritreretina fa mbola manohitra nyity base Toliara ity ny solombambahoaka Tinoka Roberto, pilelaka nyity fitondrana ny Rajoela ity, na dia miezaka mangina aza izy ankehitriny tsy miteny tsy mivolagna manoloana izao toedrara izao. Ndao arahantsika kely ny fanehoan-keviny. Manomboka aty amin'ny Toliara Sainte-Iny hatrany Morombe any, Toliara 2 hatrany Morombe any dia misy alana Mikao.
tsy gidro avao ny anatin'ny alana mikea io. Misy ny atao hoe peuple mikea. Fatatsika fa zany exploitation minière zany dia mandeha ny produit chimique ao anatiny ao, mandeha ny radioactivité anatiny ao. Aiza le vahoaka malagasy ry tompoko? Ampy zay. Io zany dia harodanao miaraka ambeo tompoko lahy sy tompoko vavy. Zany hoe ty fitondrana HVM ty zany efa manakaikikaiky koa mihoatra ny zavatra nataony Hitler tamin'izany fotoana zany. Tena handripaka an'le vahoaka malagasy. Extermination. Zay ny mo mahalaza azy kokoa. Ndao jerentsika ny fampiororona zay ataony ireo pomba ny fitondrana amin'ny mpanao gazety zay mamoaka ny marina, mamoaka ny tena zava-misy ao Toliara, indrindra fa amin'ny raharahany Basy Toliara. Tsy resaka fampiororona ihany io fa ary mety ahina ho samborin'izy ireo ny mpanao gazety antsoina hoe Francis Ramanantsoa. Fa toy izao kosa ny valinkafatry mpanao gazety Francis Ramanantsoa manoloana ny fampiororona zay atao azy no izy manaparitaka sy manao direct ny toe-java-misy any Toliara, ny raharahany Basy Toliara raha ny marimarina kokoa. Toy izao ny nambarany. Tsy resaka fampiororona no ampihembotray ho izy amin'ny asa fanaovana gazety. Fa raha mbola velonao, manana fofinaina, dia hiezaka moka ny zava-misy marina eto amin'ny tany izay niboako ty. Zany hoe mazava ho azy fa tsy emotra ity mpanao gazety ity manoloana ny fampiororona zay ataony mpitondra fanjakana azy, ary mety ahina ny ampitoboka amponja azy noho ny fijoroana amin'ny fahamarinana satria efa matetika ny toe-java-misy toy izany. Fa oharantsika miandalanao zany ndao enontsika ny valinkafany. Toliara teny Andaboy izay nahitana fifandonana teo amin'ny gendarme sy tamin'ny filaminana sy ireo tsipomba amin'ny Basy Toliara. Tao anatin'izay fotoana izay dia nanao ny direkta ny tena. Ny ampitson'iny dia nisy koa ny interview izay en direct koa, ny conférence de presse niarahana tamin'ny Andriamatoa sy teny Ranjena Soloneka. Malmaraina no nisy namana izay mirahy ny tompon'andraikitra mpanjakana avy eto an-toerana izay nampita hafatra tampa hoe teneninareo Francis fa voatery tsy maintsy hakafepetra raha toaka mbola mitohy ny asa fanakorotanana izay manakorontana ny saim-bahoaka eto Toliara. Manoloana an'izay dia zaho moa dia niteny tamin'ilay naman'io voaray ny hafatra. Adiny ray tao aorianan'iny no niantso koa tompon'andraikitra mpanjakana izay teto an-toerana koa izay tompon'andraikitra ho serasera mitovy ny zavatra tenenina dia mbola hafatra avy amin'ny tompon'andraikitra mpanjakana eo milaza ny tokony sy anaovako tsony communication izay mety manelingelina ny filaminam-bahoaka eto Toliara. Izay ny zava-misy. Hatram'izao zany dia resaka napitaina amiko ary na ny facebooker na ny tambazotra rehetra dia milaza hoe intimidation. Zay angamba. Fa hatram'izao mbola tsy niantso ahy izy nianjo koa zany izay fiantsoany ahy zay raha parapolo le raha volany aby. Efa ela no nikirakirako ny fanaovana-gazety. Ndao aratsika ireo manam-pahefana fototry ny fanakorotanana ao Toliara amin'izao fotoana izao dia tsy iza zany fa prefektora ny Toliara, ny OMC, ny governoran'ny faritra Atsimo Andrefana. Nasorenany maro ny fanambarana izay nataon'ny prefektora ny Toliara androany manoloana ny fihetsiketsehana izay nataony ireo manohitra ny Basy Toliara. Ny tena nasorenany olona dia zao dia noho izy nanameloka ny fihetsiketsehana izay ataon'ireo manohitra ny Basy Toliara tsy mankasitraka ny fampandehanana ny tetikasa Basy Toliara. Nefa dia tsy nitondra fitaovam-piadiana ireo nanao fihetsiketsehana, tsy nanimba fananan'olona ary tsy nanakorontana, fa ny mpitandro filaminana ny zandary raha ny marimarina kokoa no nanakorontana tao an-toerana raha nijeran-kaiky ny sary mivantana izay nozarain'ny mpanao gazety Francis Ramanantsoa isika. Zany hoe ity fanambarana ity midika fa tsy misy zay raharahiny prefektoran'ny Toliara ireo naratra vokatry ny daroka bomba lacrymogène izay nataon'ny zandary ireo mpanao fihetsiketsehana. Tsy misy raharahiny ireo simotra noho ny sitroka lacrymogène, tsy misy raharahiny an'izany.
hoantsika zay nanaraka ankaiky ity fanambarana ity dia mahatsikatra fa ny zavatra tena masarotiny sy masarom-piaro an'ity préfecture ity ny fahasimbany fiaran'ny zandary na fiaran'ireo mpitandro filaminana nandritra ny etsika zay nataon'ireo manohitra ny base toliara ka noho zay zavatra zay hoy izy manameloka ireny fihetsika tsy nanara-dalàna no sady tsy manaja ny soatoavina malagasy ny OMC hoy ity préfecture-ny Toliara ity ndao raha tsika kely zany nitarika faharatrana ny amin'ny côté ny mpitandro filaminana nisy ihany koa ny naratra amin'ireo mpanao fihetsiketsehana nisy ihany koa ny fahasimbana teo amin'ny fiarany mpitandro filaminana ka izahay OMC izay ataontsika hoe tompona andraikitra voalohany amin'ny fitandrona ny filaminana ato anatin'ny préfecture Toliara dia voalohany zahay dia manameloka ireny fihetsika nataony olombitsy reny satria fihetrika voalohany indrindra tsy manara-dalàna ary fihetsika ihany koa tsy manaraka ny soatoavina sy ny kolotsaina malagasy izay mandala ny fihavanana malagasy sady manameloka no sady tsy maintsy handray andraikitra ho an'izay nahavanina an'izany fihetsiketsehana tsy nahazo alalan'izay tiana ihany koa ny mampahatsay fa mbola manan-kery ny diditsy volana laharana faha 80 tsipoka aotra 20 tamin'ny 13 aogositra 1970 amin'ny andiny voalohany sy andiny fahavalo dia milaza mazava tsara fa ny famorim-bahoaka na inona ny antony ny fihetsiketsehana andalabe dia tsy maintsy angatahana alalana avy amin'ny solon-tenam-panjakana mahefa na ny préfet zany na ny lehibe ny district ka ny fihetsiketsehana rehetra na ny famorim-bahoaka tsy vitan'izay fa mbola notsindrin'ny governoran'ny faritra atsimo andrifana ihany koa dia tisa zany fa docteur tovondrainy Ranoelson Edaly ny fanambarana zay nataon'ny préfecture-ny Toliara zay naratsika teo hoy izy hoe manameloka tanteraka ny fihetsiketsehana tsy nazahoana lalana nataon'ireo olombitsy tena ndaboy ny OMC Toliara hoy ity gouvernoura ity fanampin'izay nanamafy izy fa misy tombotsoa maro no azon'ny vahoaka ny Toliara amin'ity tetikasa ity ao anatin'izany tombotsoa ara-toekarena ara-tsosialy sy ny maro hafa hoy izy arak'izany nanamafy ity gouvernoura ity fa andray fepetra entitra dia tena entitra amin'ireo izay manohitra nyity tetikasa ity izy ireo ny orinasa base Toliara satria ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana nijery ambony sy ambany ny mety ho tombotsoatsika mety ho fandaminana ny mety ho fampandrosoana ny faritra tsy mandrefana dia eo agnatin'izay dia fa voajery aby raha reo sositsika sy ahiahiabytsika io fa nijereny ny fitondram-panjakana tompona andraikitra voalohany amin'ny fampandrosoana atao amin'ny faritra tsy mandrefana hoetiny miteny fa ny chiffre ny fampandrosoana ny chiffre ny olo atao hoe ho voaray ny chiffre ny ataontsika hoe ny fampandrosoana hoetina na ny ara-tsosialy na ny ara-ekonomika dia agnisan'ny manana an'izany ny zahay ao eto zany aho dia mangataka antsika rehetra atao amin'ny faritra tsy mandrefana tsika eto mandala zany atao hoe filongoa zany tsika eto fananana an'izay filongoa milamina zay hatrizay laha misy ny raha tokony tsy azo aleo mifampiresaky aleo tsika milamina satria voalohany fandikan-dalàna ny tsy fagnaraha ny voalaza ny raha naboaky ny OMC ny tsy fahazoana alalana faharoany tsy soa tsika samby tsika koa tsika zay manana fampandrosoana zay tokony andeha mahity azo ifandiniha miaraka amin'ny olobe iaby an-tanà eto ro sagnatriaka hisy savorovoro sagnatriavin'izany eto dia misaotra manokana ihany koa an'ireo olobe zay miezaky nanelanelana leny tamin'igny ka hatrandroany hoy aho hoe ny tany misy olobe tsy mialy zaza ka dia vonona koa ny tegnanay hipetraka amin'ny maha olobe zay ka handamina amin'izay rehetra tokony halamina mba ho tombotsoa ambony ny faritra tsy mandrefana mba ho tombotsoa ambony ny Madagasikara indrindrandrindra fa ho fampandrosoana antsika eto amin'ny faritra tsy mandrefana malohana ny fisamborana ny kolonely Fanapira kolonely efa misotro ronono raha ny marimarina kokoa zay atahorany fitoram-panjakana anakana ny tetikasa base Toliara efa antitra
efa misotro ronono nefa dia nisamborona izy tsara ihany raha arahantsika ito ny oronan-tsara izay nanamarika azy tamin'iny herinandro iny izay nampisehony fa mijoro hatramin'ny farany manohitra ny base toliara izay mamotika ny tanin'izy ireo mamotika ny hoavy ny taranaka faramandimby any amin'ny faritra misy azy ireo ndao arahantsika izany la misy raha nolovaky eo samboronareo zahay fa tsy misy raha mihetsika tinalaiky na dia mandeha an-dalambe zay nefa manao sécurité fa tsy mila sécurité fanjakana mihitsy zahay ty misy halatsy midéclaré tsy misy mpitandro filamina lafa etoy nefa la misy vazaha baka nareo mihitsy misertifia zandaboy eny dia isa zany magasy loatsy tsika hanaky toliara hileva toliara eto tena problema to teo problème le gendarme zany sakanandreo le olo tsy andeha aty ze olo aby baka mivily agny andeha aty sakanandreo bo tsy manomboky raha zao fa vo anomboky de fa problème reo fa bon ampiaindrea mo anavanty raha ty andeha hoe andaboy zahay somena vazaha gny taninay tsy azo io taninay na anakorokory anay io zahay ro tompony tsy azo ny vazaha io colombiano fort dauphin mbo hainy tiliara senkena io hita pamarana dia zao maro dia maro ny zavatra azo resana manolohan'iny toedra raha iny fa ireny ihany no hozaraintsika androany ary oharantsika miandalana eo ny mety fivoaran'ity toedra raha ity ary zay ihany koa mamarina ny videontsika androany azadino misabone sy manesy izay amany videontsika amin'ny manaraka indray